Makasika ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ireo firenena avy any ivelany eo ihany koa ireo mpiara-miombona antoka naneho ny heviny makasika ny antso izay nataon'ny filoha Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ho an'ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola ny solitena maharitra ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana na ny BAD eto amintsika rahantsika toy izao manaraka izao ny andindiny vaovao. Miandrandra ny tohana avy amin'ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola ny filoham-pirenena. Mazava ny afatra izay nampitain'ny filoha malagasy Hery Rajaonarimampianina raha ny hevitry ny solitena maharitra ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana. De notre point de vue, le message d'abord il était très clair. C'est une main tendue et évidemment nous avons accompagné Madagascar durant la crise, particulièrement à la fin de la crise, par la mobilisation des ressources dont on a pu mobiliser et dont Madagascar en avait besoin. Les décaissements sont en cours et pour 2015, les perspectives me paraissent très bonnes. Nambarany fa nanoana ny Madagasikara hatrany ny BAD nandritry ny krizy indrindra tamin'ny faraparan'ny krizy. Nisy ny fanohanana ara-bola ary mitoy ihany koa ny famoaham-bola. Tsara ireo vina everina hotratrarina amin'ity taona 2012 ity raha nambaran'ny solitena maharitry ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana eto amintsika. Naneho ny fahavonona ny gouvernement tandroso ary kendrena mba ho tsara tantana ireo fandanim-bola izay atao. Ireo fandaharan'asan'ny BAD dia itoy ho tanterahana amin'ity taona ity raha nambarany ny fandaharan'asa ho famoronan'asa na avaratr'andrefana ary andrasana ihany koa ireo tetikasa hafa raha tsy laza afa-tsy ny resaka angovo. Mikasika izay resaka angovo izay dia nambarany fa nisy tsy fihetezana teo amin'ny fitantanana teo aloha. Alohan'ny tondrana famatsim-bola eo amin'ny sehatry ny angovo dia ilaina ny fisian'ny fangararahana sy ny fandiovana eo anivon'ny jirama raha nambarany. Ny resaka délestage dia anisan'ny fiantraikan'izay ary ilaina ny fandraisana fepetra mba ampitsarana izany. Eo amin'ny resaka politika dia mandeha ny resaka fanovana gouvernement na ihany koa ny resaka fametra-pialana. Ça c'est une question politique à laquelle je ne vais pas m'aventurer de donner quelconque réponse parce que ce n'est pas notre rayon. Nous on est des partenaires techniques et financiers, nous travaillons avec les institutions, tout ce qui est au niveau du gouvernement, point fort, point faible, nomination ou pas, ça c'est du ressort interne des autorités de ce pays auquel je ne vois pas l'intérêt de m'y mêler. Sy anjaranay mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola ny maneho hevitra mikasika izay raha nambaran'Andriamatoa Abdelkrim Benjebour.